Falifaly daholo ireo sipa malagasy satria nisy voay voasambotra azon'ny fokon'olona androany moa ity voay be hitantsika amin'ny sary ity. Voalaza fa ho nampihorohoro ny mponina any Ambila le maitso Toamasina. Araka izany dia be dia be ireo sipa falifaly fa ho lazaintsika ny mikasika an'izany sy ny rehetra izay tokony ho lazaina ato anatin'ity video ity. Fa mialohan'izany aloha dia azadino ny miabone ny chaîne-tsika, azadino ihany koa ny mametraka ny commentaire dia noho ny farany dia asio j'aime ny video. Zay ary no ela andeha ataontsika izany fanaovana abonnement izany mialohany hirosoantsika amin'ny zava-drehetra re tompoko lahy sy tompoko vavy ndao ary. Araky ny vaovao izay naparitaka ny pejy anankiray mitondra anarana hoe vaovao 24 dia mbola mitohy ny grève eny Vontovorona. Nisy ny fahamezan-tsena teny ivelan'ny faritra ny université io hariva io, tezitra ihany koa ireo mponina eny amin'ny manodidina ka namaly ny torabato ataon'ireo mpianatra izay manao fihetsiketsehana. Anisany tena mahoraka moa ity resaka fihetsiketsehana any Vontovorona ity ary samy mamoaka ny fahitany azy daholo ireo mpanao gazety tsirairay. Ity fanontaniana izay napetraky ny Ferinazelo ity dia andeha ho jerevantsika kely sy ny zavatra izay navokany. Nilaza moa i Ferinazelo ny hoe any Vontovorona ho izy ny mpianatra miteny hoe grenady no navoa an'ilay naratra, fa ny miaramila kosa miteny hoe filaisy nataon'olon-kafa no navoa azy ka aniza ny marina, hoy fanontaniana izay napetraky ny Andriamatoa Ferinazelo. Hita tany amin'ny politika ranoray moa iny zavatra iny koa dia nizarainy Ferinazelo ihany koa fa ny influenceur anankiray koa dia naneho ny heviny ny mikasika an'io fihetsiketsehana izay nataon'ny mpianatra Vontovorona io. Tsy iza moa izany fa Andriamatoa Koto lehilahy Mahitsoambo ary somary henjakenjana ny fanontaniana izay napetrany. Ho jerevantsika kely vetivety moa ny fanontaniana izay napetraky ny Koto lehilahy Mahitsoambo tao anatin'ny pejiny, ndeha ary ho jerevantsika izany. Nilaza moa i Koto lehilahy Mahitsoambo ka nanao hoe tanora mianatra enim-bolana tsy omeny ela borsa fa délégation 90 tsy aninona any amin'ny jeux olympique no sady manao shopping dia mpianatra notifiriny lahy raha mitaky ny droit de bourse ny olona tsy manana BPC sady lohamboto no mitondrako, tsisy vahaolana raha tsy mitifitra dia managadra. Izany no hafatra izay nataony Koto lehilahy Mahitsoambo ary efa fantatra tsika rehetra ny olona iantefany izany hafatra izay nomeny izany. Noho ny farany moa dia nametraka fanontaniana izy ary niteny ka nanao hoe hoaiza ny niafarany io Madagasikara io, ilay nosy tiako indrindra sady nosy mamiko indrindra ka hoaiza ianao ry Madagasikara, hoy fanontaniana izay napetraky Koto lehilahy Mahitsoambo. Rehefa voalaza ary ny mikasika an'izay ry tompoko vavy sy tompoko lahy, ndeha ary isika hilaza trangan-javatra hafa indray. Resaka tily hilasy moa izy ity ka tradoza andalana hamonjy lasy ny jobily fahazato taona any fihaonana ity fiara nitondra tily ity no izao tradoza teny Ambohitra Atrimo izao. Nisy ireo tily naratra vokatra izany ary efa nentina any amin'ny hôpitaly any fihaonana izy ireo. Tonga nitsidika sy nanolotra izay voatsirambin'ny tanany ho azy ireo kosa i Gasikara feno soa mivady sy ny solontenan'ny filoha fohy be ny tily. Mirary fahasalamana ho an'izay naratra mo ary aingany hahazo fahasitranana vetivety ary hombanareo mandrakariva ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa ny zavatra somary nahagaga kely fotsiny ny fanehoan-kevitran'olona anankiray raha vantany vao nahita io vaovao io, satria vao maly afaka maly nisy moa resaka fanompona ary nisy vehivavy voatelin-drano ka naty. Naronaro ny olona nandatsa ary nilaza ka nanao hoe io tsy anaovako io finoanoam-pona io satria matimaty fahatany ianareo izay minomino foana, ka mety io indrindra nahatonga ny olona anankiray izay naneho ny fanehoan-kevitrany hoe nga tsy nitahanareo Jesosy ka nahatonga anareo accident io no tsy ivavahako amin'ny Jesosy io satria tsy manampy, hoy fanehoan-kevitran'olona anankiray. Tsy idirantsika lalina moa ny mikasika an'izay fa ndeha isika hilaza zavatra hafa izay vaovao misy sy ny vaovao misongadina. Mitaky ny amoahana ny lohany havany izay nisy namono tao amin'ny fokontany Ambolifody, komina Betsinjaka, distrikany Toliara faharoa, ireo havany izay saika handivina ny razana. Rehefa nafantatra izy ireo fa efa tratran'ny mpitandro ny filaminana ireo heverina fa namono ny zanak'izy ireo dia nanapa-kevitra fa tsy handevina io havany io raha tsy hita na averina io lohany ho tapahana io.
Tsy vitan'izany ihany koa fa nampitandrina izy ireo fa rehefa tsy hitan'izy ireo ny marina dia ho entin'izy ireo any amin'ny mpitandro ny filaminana io razana io ho ao amin'ireo olona tratra sy lazaina fa namono azy. Izany ny zava-misy any koa dia ampahafantarina ianareo rehetra ato anatin'ity saina ity. Ny manaraka ihany koa dia resaka lozam-pifamoivoizana izay nahafaty olona telo taksi borosy kooperativa Bandible avy any Manakara ho an'ny Fianaratsoa no nifandona tamin'ny fiara Mazda iray manao zotra avy any Irondo hankany Analavory tany amin'ny baka namorona. Ora vitsy lasa izay olona miisa telo no maty ary isan'izany ny mpamiliny ilay Mazda. 12 ireo mpandeha maratra ka notsaboina vonjimaika any amin'ny hopitaly Analavory izay ahitana zaza amam-behivavy. Izany moa ny zava-nitranga tamin'ny taksi borosy kooperativa Bandible avy any Manakara ho an'ny Fianarantsoa. Fa ny hafa manaraka kosa dia resaka voay voasambotra anisan'ny tena nampiorakoraka ireo sipa maro ary nampiorakoraka ireo sipa be dia be satria raha voaresaboay ity dia tena halany sipa mihitsy ny voay manaikitra. Voay voasambotra azo ny fokon'olona androany ity voay be hitantsika amin'ny sary ity, voalaza ho nampihorohory ny mponina any Ambilalemaitso Toamasina. Tsara ny manamarika ity dia tsy sarisary voay fa tena voay tena izy fa tsy mitovy amin'ny lehilahy voay fa ity ny tena roily voay. Hivadika kely amin'iny faritra Sofia iny isika amin'ny filazana ny vaovao sy ny zava-misy teo amin'ny rond-point Antsohihy renivohitra ny faritra Sofia no nanatanterahana ny lanonana ara-miaramila namindrana fibaikona amin'ny kolonel Ando Mamsoa ho komanda bataillon ao Antsohihy izay nisolo any kolonel Meriky izay nahazo famondranterana any Antsiranana. Izany rehetra izany moa dia teo ambany fiahiany General Manantsoa Rakotoarivelo, chef d'état-major des armées, sy Général Rakotoarson Joselin, chef d'état-major de l'armée de terre ary kolonely ary manana izay commandant de brigade nord-ouest Mahajanga. Izany lanonana izany moa dia notrono ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao a Port Berger ary ny governoran'ny faritra Sofia, ny lehibe ny prefectura Antsohihy ihany koa ary ny mpikambana ao amin'ny OMC Sofia sy ny ireo talem-paritra maro ary ny ben'ny tanàna sy ireo manamboninahitra sy ny vahoaka be dia be. Noho ny farany moa dia nisy ny filazana ny hoe ny fiarovana sy ny filaminana ny tafika malagasy mandray anjara amin'ny fampandrianan'ny fahalemana miaraka amin'ny polisy sy zandary. Misy ny patrouille de sécurité rurale efa ataony tafika ka miantso ny vahoaka mba hanome loharanom-baovao marim-pototra ahafahana mamongotra ireo olon-dratsy. Raisina ary atao tsy ambaratelo izany hoy Generaly Manantsoa Rakotoarivelo izay chef d'état-major des armées raha niantso ny vahoaka mba hatoky ny mpitandro ny filaminana fa indrindra ny tafika malagasy. Zay koa moa ny namarana ny videontsika ary tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka eran-tsaina ianareo rehetra navita niakitra ny hain'ny video hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka, hametra veloma izahay ody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao veloma vetivety fa tsy hoe veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy gaby hoe tsao tsao.